Mazava ny amin'izay fa mbola mitana ny sainy mpanara-baovao maro hatramin'izao ny mahakasika ny fikasana hanonga-panjakana ataon'ireo manambonahitra vitsivitsy eny amin'ny Banivato eny. Ny mahakasika izay indrindra no asongadiny ireo gazety mpiseho isan'andro voarainay tamin'ity androany ity hofitiny ny Janine Rivomalala. Iny vaovao faritra no anombohana ny feon-gazety iny vaovao Tiolear Faradofayville akon'ny referendum fanakorontanana tarbian'ny Jiramano no tapahana rododovonany kely nanjary fanaovana maloto. Iny vaovao Mahajanga fitsapan-kevi-bahoaka nipetrapetraka ny rehetra krizy politika maro ny tanora voarebireby valim-pifidianana setra ny Jirama eto Mahajanga. Iny vaovao Antsiranana valim-pifidianana Vonjimaika mitangana ambony be ny eny dia miresaka ihany koa ny fanakorontanana iny vaovao Antsiranana tarbian'ny Jiramano no tapahana. Pino Silamo nankalaza ny fetin'ny fanapahana. Eo amin'ny pejy sosialy sy samihafa mahery Madagasikara fanatanjahantena no asongadiny kitra lavin'ny Argentine, ny Brésil, resin'ny Portugal, ny Espagne, Barea U20 hifampitana amin'ny Knaps, rugby top 8 avy hatrany dia ady mafana. Les nouvelles finances publiques, l'équilibre de la trésorerie est maîtrisé malgré tout. Société Pangalane, découverte et détente sur la route des épices. Aura Mahamasina sy Antanimena nipoaka ny grenady, nitsefitra ny bomba gasy. Raharahambany samy mihazoazo ireo pioky sy ny atamazoron'ny tafika. Fisiparana sarona ireo mpanipy-fantsika eny amin'ny arabe. L'Express de Madagascar, transition, l'international crisis group pour des élections renégociées. Dia izay ihany koa no hidirantsika amin'ireto gazety maro be ireto izay miresaka avokoa ny zava-mitranga eny Ivato eny. Ho an'ny taratra seranam-piaramanidina Ivato niantra ny plan Vigipirate, niatrana ny GSIS. Ho an'ny la gazette de la Grande Île, la crise politique, la face cachée du coup d'État. Ho an'ny gazetiko tsy naomby ny fifampidiniana, mbola nanamafy ny antsony ireo manamboninahitra fa ankoatr'izay dia asongadiny koa ny hoe misy atahorana sa nafindra atsokosoko sy tapitapoka ny fianaratsory Inga Fedson Zafla Pasteur Edouard. L'Observateur, un putsch qui fait pchit, un non-événement médiatisé. Fanakorontanana any Amponja ireo mpamafy fantsika. Retour de l'amiral Ratsiraka repoussé au 27 novembre. Madagascar Tribune, comité militaire, nous incarnons la réconciliation nationale. Jirama, potika ny fitaovan'olona. Dr Joseph Randriamerso, et si l'administration remplaçait la CENI. Madagascar Matin, comité militaire de salut public, la mutinerie de trop. Ankoatr'izay dia resahany ihany koa ao amin'ny pejin'ny Toekarena, journée PME, la PNI rempile la Soarano. Malaza Madagascar, lohateny maro no asongadiny eo amin'ny pejy voalohany. Ambojatovo naparitaky ny Moreg ny pomba ny trois mouvance. Affaire Banivato, les États-Unis se positionnent. Saika hanafika ny miaramila ny fitondrana ho malomaraina fa niemitra indray. Milaza ho vonina amin'ny rehetra ny ao anaty toby miantso fampihafanana. Telino refy lohateny maro ihany koa no asongadiny. Fandraisan'ny tafika ny fahefam-panjakana misy mpitondra ambony miara-miombona antoka ao. Gouvernement Takami Vital tsisy fanamboarana satria nahita mpandresena. Inona ny vaovao? Fikomina eny Ivato tsy nisy nanona ny colonel Charles. Fitsapan-kevi-bahoaka ambony ny tapa-havitriana. Fanonganam-panjakana manameloka izany ny frantsay ary teny Antanimena nahitana bomba vita tanana. Le journal de Madagascar, situation politique, calme précaire, mutinerie, possible assaut. SADC, réunion sur Madagascar. La vérité, mutinerie d'Ivato, régler l'affaire par négociation. Ohatr'izay dia resahanao ihany koa ny hoe trahatehaka ireo mpandroba fiarabe. Le courrier de Madagascar, lohateny roa no asongadiny toy ny mahazatra fikambanan'ny miaramila andray fehipetra raha. Observateur européen, une ingérence douteuse. L'hebdo de Madagascar, mutinerie, le coup d'Ivato. Fa ankoatr'izay dia resahany ihany koa ny hoe grand projet, les coups des promesses, face à face Madeleine Ramaolomiaso, Ery Rakotomanana ary fanatanjahantena taekwondo, Pierre Michael à la conquête de l'Afrique. Farany midi Madagascar dia mbola miresaka ny Ivato, comité militaire de salut public, détermination reconfirmée. Ankoatr'izay dia resahany koa ny hoe attaque sur la RN 34, 58 millions de francs dérobés par les bandits armés.